Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny andininy faharoa. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny andininy faharoa. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Alleluia. Amin'ny fifaniana lehibe indray lasana vaomalany amintsika amin'izao fotoana izao dia tena faly miona amintsika tsirairay avy eto indray amin'ity androany ity. Dia manona fiadanana tompo amintsika rehetrarehetra izay tratranso eto anatin'izao fandarantsika vavaka fiambenana izao. Ary dia manasa anao aho hoe mahareta hatramin'ny farany ray androany votongeto dia tena aminao hoe tsy kisendrasendra koa ny atongavanao eto fa tena misy raha ilany tompo anao. Ary mety misy zavatra angamba ny mety tediavinao, mety misy vavaka nangatahanao, mety misy valimbavaka irinao dia za miteny anao hoe mety tsy kisendrasendra ny atongavanao eto fa misy raha ilan'ny tompo anao. Ary raha mangetaeta ihain'ny tenin'Andriamanitra ianao amin'ity androany ity dia tsy diso adresy akory ianao fa za mihitsy no ataontsika eto hifampahery amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Adindray sasany hoe ilay raha antsika dia inoako fa adindray sasany ampahery anao ka tsy haly eto ianao androany raha tsy mahery. Ary tsy tahaka nidiranao teto ny voanao eto raha nitanondrika ianao ohatry ny ory sy malahelo ianao ohatry ny kivikivy sy ketraketraka ianao dia mifanohatra amin'izany andeha atory amin'ny fiadanam-po amin'ny filaminana hiatrika ny tontolo herinandro tontolo andronao amin'ny kery sy ny finoana sy tafy voninahitran'Andriamanitra ianao raha pitso. Halleluia. Zany ny tanitsika eto androany satria ny tenin'Andriamanitra dia mampahery, ny tenin'Andriamanitra dia mampitraka, ny tenin'Andriamanitra dia tsy mahakivy. Halleluia. Rahabaina manokana ihany koa izay niditra voalohany teto moa dia mahazo tsodrano foana. Dia niditra voalohany teto androany raha nabavy artizanay eto Madagasikara, nabavy Lina, ka mena tsodrano manokana izay miditra voalohany eto androany. Raha nabavy Lina dia miaraka aminareo rehetrarehetra any Koweït, Arabia Saoudite, any Chine ary any Madagasikara izay somary faible ny connexion dia mena tsodrano satria mba te hiditra lokonareo fa tsy tafiditra noho ny antony connexion. Dia menareo ary ty tsodrano teo amin'ny bokin'ny Jeremia 9:7 andininy 7:20. Jeremia 9:7 andininy 7:20 ovakitsika amin'ny anarany Jesosy manao hoe fa aza matahotra ianao ry Jakoba mpanompoka ary aza mivadi-pory Israely fa indro vonjeko avy any amin'ny tany lavitra ianao ary ny tanànakao avy any amin'ny tany nahababo azy. Dia verina Jakoba ka hiada eny andro fa izay izy ka tsisy anahitaitra azy. Halleluia. Amen. Nazareko kely aminareo fa io teny io tamin'izany 5 décembre 2017 zany dia toriteny toriko tamin'izay fotoana izay
ary tena nampahery anay menakavy tokoa tamin'izany ka dia androany koa dia omena ranabavylina sy nareo rehetra any Madagasikara Koweït ary any Chine sy Madagasikara Arabie Saoudita izany teny zany ihany koa. Jeremia 46:27 nitsotranonareo androany. Halleloia. Dia mahasoava dia tahiny tompo. Narakaraka azy tao Tina Siri Coco efa nahazo an'izay tsodrano izay koa any Chine. Itody Raoly Soa tonga soa Eliza Tiala aloha tena evito aloha zay misy anareo artizany de Madagasikara eto Frantsa. Tina Siri Coco any Chine, Itody Raoly Soa France, Eliza Tiala Koweït, Ferana Rakoto France, izy antaolina Ferana Rakoto, Angelina Diamant Chine, Marie Hortensine Koweït, ihany koa i Kodaniela Belgique, dia ao ihany koa izy koa Ericarac France, Tahin Jesosy Andrina Suzel Suisse, Selina Rosemina France, tonga soa Kodaniela efa teneniko teo, izy koa Mbotjilda any Koweït ngamba raha tsy diso Tahin Jesosy Bertsava Koweït, tonga Todros Jesosy mandrakizay Allemagne, Kadaka Malala France, izy koa ny taorinany Lantinirina Liban, Angelina Diamant, Tsiramboaramiel France, Razana Soa Sylvie Koweït, Lantarina Marie Charline tonga soa neny Madagasikara, ao ihany koa i Alain Madagasikara, Iaina France, zay tsy hitanareo kory ny anarany fa ambadimbadika ao izy miaraka amintsika, Angonina Rodriguez Arabie Saoudite, Yama Koweït, Razana Monika Koweït, dia Marie Hortensine mandefa zavatra foana dia ny anarany foana ny hitako eo. Raha fanomezatsoa Juliana Madagasikara, tsy diso dia Marie-Jo États-Unis, Mami Koweït, izy mivavy Mananjara eto Frantsa ihany koa, ihany koa i Jesosy Mpandresy mihaja Madagasikara, Razana Soa Sylvie efa nyteneniko teo, Razana Monika Koweït, Samina Camarade Jesosy en France, tonga soa Angelina Suzel efa nyteneniko teo, Jonathan Allemagne, Angelina Rodriguez efa nyteneniko teo, Tahin Jesosy tsisy isorana amin'ny tsodrano mahasoava, izy koa tsisy isorana Angelina Diamant, tsisy isorana Lina, alleluia. Ao ihany koa Andandry France, Soameva France, Nambintso Macrine France, amen zany Koweït, Eliza Tiala tsisy isorana, tahiny tompo isika menaka faly be mahita anareo dia maretatra amin'ny farany. Ifampireto indray tsika eto androany, alleluia. Androany dia ny ekipa miaraka amintsika eto ranabavitsika Eliza Tiala avy any Koweït nivavaka fanombohana. Ranabavitsika Ida Rosemina, Selina Rosemina mitondra antsika anatin'ny toriteny androany, dia ranabavitsika Angelina Rodriguez any Arabie Saoudite nitondra antsika anaty vavaka firenena, alleluia. Ka dia mahereza daholo ary dia samia tahiny tompo isika rehetra ndao arytsika hiaraka amin'ny ranabavitsika Eliza Tiala hivavaka aloha tsika metraka zao fotoana izao teratany dia eno iritsika avy eo dia hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra, alleluia. Ny tompo ranabavy Eliza Tiala anao ny fitenenana. Manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho amintsika rehetra indray ny tenako, dia hiara hivavaka ary sika metraka an'izao fotoana izao am-pilatanan'Andriamanitra. Ry Andriamanitra arainay eo, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo ianao. Feno fankasitrahana anao indray izay Jesosy nomenao izao fotoana izao indray arahana eto iombom-bavaka hidera sy hanome voninahitra ny anaranao ary heny teny mamy avy aminao indray.
Jesosy malalo matoky izay fa eto ny fanatrehanao tokantrano rehetra izay mandray n'izao fandarana izao dia eo ny fanatrehanao Jesosy malalo. Jesosy malalo ary fonana eo anatrehanao izay rehetra nataonay ka tsy araka ny sitraponao tamin'ny tontolo andro iny. Mamelany elokay diovy amin'ny rano madio sy velona izahay. Sasao madio izay Jesosy malala ny ao anatinay rehetra izay rehetra tsy araka ny sitraponao, izay rehetra tsy nambolen'ny tananao dia ongoto izany esory izany Jesosy aho. Ianao ny andravina ny rehetra izay mikitoatoana amin'ny fiainanay rehetra Jesosy malalo ary ianao ny anamboatra anay. Manaiky izay no avozinao, manaiky izay no amboarinao mandrakariva Jesosy aho. Ireo izay andray anjara rehetra Jesosy aho. Tondra ny teniny avy aminao. Eo pastera mielabelatra ny teny, ny vavaka ho an'ny firenena, aoka ny hery fanahy masina ho an'ny ambiteny an'izy ireo tsirairay. Ary izay mangataka ny fonay, tena fomay mandray izany teninao izany. Jesosy malala, ho any amin'iza moa izay Jesosy? Ao aminao irery ihany. Ao aminao misy ny teny fiainana, ao aminao misy ny teny mahasoa. Dia tazomy mandrakariva izay Jesosy, afikiro izay Jesosy, tsy ala aminao intsony Jehovahandriamanitra. Ary ireo namanay izay mangetahetra Jesosy andre izao fandaharana izao, nefa izy mbola eny an-dalana, ianao aneny anafaingana ny dian'i Jehovahandriamanitra. Ao koa ireo mbola ao am-perinasa Jesosy, ianao ny ampahery azy ireo mandrakariva. Rakofy amin'ny rahanao fitaovana rehetra izay ampiasainay, ny koneksionay, ny tokantranona izay andrain'izao fandaharana rehetra izao. Jesosy malalo misaotra mankalaza anao ary manome voninahitra ny anaranao mandrakariva. Ny dera sy ny laza ary voninahitra Jesosy dia ho anao irery ihany. Asandratra amin'ny avy indrindra ny anaranao Jesosy eo. Haleloia. Amen. Haleloia. Mankasitraka indrindra ny ranavavitsika. Elizatsiala isika tanatin'izay vavaka mahafinaritra be, matsiro be. Dia Andriamanitra manakaipa saona mamaly fitianao dia mitombosa mitombofa saona dia mankasitraka indrindra tamin'ny fandraisana anjara. Dia tahiny tompo samboriny ranabavy makirina ho ilay teniko teo hoe France. Haleloia. Jehovahandriamanitra ny ofretra moa misy zava-makaka izay tsy hainy ataova. Haleloia. Bartella Madagasikara mampionina France tahiny tompo. Nena Mahenso Italia tiana rakoto arzaka France. Izay ngamba mbola tsy voarabako. Dia tahiny tompo ianareo. Haleloia. Amen. Andao ary tsika ihamiry tsika. Ity ity irava no romaniko. Fa nisy olona nisaka tampoko teo tsy haiko na miaraka amintsika eto izy androany fa mety ao ambadibadika eo fa tsy hitako eto ny anarany namana tamin'ny fahazazany zany dia fakahita eto amin'ny Facebook eto indray dia mampiteny ny fahatsaran'Andriamanitra mifampiresaresaka eo dia samy efa mba mivavaka isaorana an'Andriamanitra. Dia natolony anaty ity teo dia izay ao fa tena misaotra anao fa ao fa alefako anaty fandarina mihitsy ity rehefa avy eo dia novaiko tampoka ny ataontsika voalohany dia ity tampoka no ataontsika. Haleloia. Ndao ary eniritsika dia olona tiritsika dia hiditra avy hatrany amin'ny tenin'Andriamanitra. Anatin'ity izany maka misento kely tsika dia mitovy tentsika ao aoriana zany. Mahereza izay rehetra mety mandalondalo ady fa Andriamanitra ny tsy hamelanao ny atsasadalana izy fa tsy maintsy hitondra anao eny an-tendrombohitra avo, tendrombohitry ny fandraisana mezimezina Andriamanitra raha mandalo ady anao. Ampahiniziko anao ity dia samy mahery tahiny tompo daholo.
Chami farani andamani chami tsaukana mitsaukana matuklo chanau chandawa matuklo chachandiswana Sapakuan keji matuglo chanau chandawa matuglo chanau chandawa sesos matuglo chachandiswanatina kurfuina wisata mifianaku Sapakuan keji matuglo chanau chandawa Halleluja, mampahery le hira
mana tsy mba mampahiranareo le hira dia izany mihitsy koa ny teneniko anao androany hoe tian'Andriamanitra loatra ianao ka tsy fafofony izany, tian'Andriamanitra loatra ianao ka tsy avelany any antsasadalana izany. Mahireza araka ny nampahirezina antsika eto foana na ny torotenitsika tamin'ny sabata na ny torotenitsika tamin'ny zoma tamin'ny herinandro iny dia nampahery foana manao hoe ny ady misy fa Andriamanitra koa tsy mamela antsika irery. Alleloia. Ka mahireza dia mahatanjaa. Za zao tena hitenanao mihitsy hoe androany tontolo hatramin'ny omaly dia tamin'ny herinandro iny dia misimisy any ny ina moa zany ny ohatrany hoe olona hitako nandalo ady, ary rehefa hoe nandalo ady dia tena ady ngeza be tokoa. Dia na zay koa aza dia nandalo ady fa ny fiainana tsy ady foana koa, ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra koa tsy ady foana. Raha ady foana koa ny fiainantsika miaraka amin'Andriamanitra dia reraka ihany tsika. Fa Andriamanitra tsy manao izay mandreraka antsika, fa Andriamanitra manazatra antsika ho mafy. Alleloia. Manazatra antsika ho mafy mba hahafahantsika mivoaka mpandresy amin'ny ady dia mahery be manoloana ny ady manaraka eo. Alleloia. Toy izany hoe za efa vita setra amin'izany. Alleloia. Dia voninahitra n'Andriamanitra fa nanomboka tamin'ny omaly indray, nanomboka omaly androany dia tsisy afa-tsy mesazy fijoroana vavolombelona no ny fahasoavan'Andriamanitra indray ny voaray. Ary na dia teo amin'ny fiainana koa ary na dia ny mesazy izay voaray tsy naray mesazy ratsy izany mihitsy, fa misy any aloha mety hoe mbola mandalo ady. Fa za mitena an'izany olona zany izay mandalo ady izany hoe tapitra miterinandro tia koa ny anjaranao amin'izany ady izany, fa dia hivoaka mpandresy. Ary ianareo rehetra izay nijoro vavolombelona dia moa androany dia zay moa isaky ny lakamisy alina itony groupe izay maresy dia manana fotoana fitondranam-bavaka, manana fotoana anaovana intercession isaky ny aorinana fandarantsika ohatra zao ireny zany dia manao mbola mioneto zay manomboka amin'ny tapitra ny fandalana nareo mandeha matory, fa zay kosa mionao anaty Zoom dia maninona zay mandeha mifampitondram-bavaka. Alleloia. Dia za resy lahatra fa amin'ny lakamisy ho avy izao tsy fangataham-bavaka no atao aminay ao anaty Zoom, fa alim-bavaka fiderana ke zany hoe aorianany bavaka tsika eto dia anao alim-bavaka, anao Zoom, tsisy afa-tsy fideranan'Andriamanitra, satria Andriamanitra io nge avana milomena voninahitra rehefa manafy voninahitra antsika. Nenay tsy adinontsika mihitsy ny mangataka rehefa misy olana, fa matetika dia matetika ny kristianina isika zany dia manadino ny misaotra rehefa nahazo. Ka andaontsika mba hiaraka aminay nareo mba hofisaorana koa ataontsika be dia be. Alleloia. Amin'ny lakamisy tsika hanao an'izay rakizy, fa zava-dehibe eo anatrehan'Andriamanitra izany olona mahay misaotra izany. Ary androany koa tsika dia ny tenin'Andriamanitra tsika androany koa dia mbola mifandraikandraiky amin'izany ihany izay hoentin'ny ranabavintsika Rosemina izay avy eto Frantsa. Izy ny hitondrantsika anatin'ny tenin'Andriamanitra androany. Ka mino fa efa naka baiboly ianao dia efa naka toerana tsara ihany koa dia araka amin'ny ranabavintsika Rosemina aritsika androany hieny tenin'Andriamanitra. Alleloia. Tapitra miterinandro ity izany fa tonga ny lakamisy izany tsika efa miara mideran'Andriamanitra ny valim-bavaka sy ny fahasoavana daholo. Alleloia. Anokatra lalana amin'ny fiainantsika rehetra ny Andriamanitra. Andao atsika ny tenin'Andriamanitra dia ray soarin'ny baibolinao dia ampandrosotsika ny anabavintsika Ida Rosemina, Selina Rosemina, hitondrantsika anatin'ny tenin'Andriamanitra. Dia rehefa vita ny torotenina dia miverina eto ihany ambelabelatra ny torotenina tahaka ny mazara. Tany tompo ranabavy Rosemina, anao ny fitenenana. Tomposika rehetra tany tompo pastera voninahitra man'Andriamanitra irery ihany, ary fiadanan'i Jesosy any ho tonga amin'ny tokantranontsika tsirairay avy ihany. Saotran'i Jesosy amin'ny fitiavany antsika, ny lorany tena ho antsika mbola ahafahantsika tafajoro foana mihaino ny teniny sy nandray ny fanahy masina avy aminy mba ahafahantsika manantona bebe koa ny fanompoanan'Andriamanitra.
Dia avy hatrany moa dia arositsika ny toriteny ka hovakiako amin'ny anaran'i Jesosy. Jerentsika salamo 100 salamo 100 jerentsika andininy 1 ka hatramin'ny 5. Vakiako amin'ny anaran'i Jesosy. Fiantsoan'izao tontolo izao anompo an'i Jehova. Salamo fiderana. Miobia an'i Jehova ry tany rehetra. Manompo an'i Jehova amin'ny fifaliana. Mankanesa eo anatrehany amin'ny fiobiana. Aoka ho fantatrareo fa Jehova no Andriamanitra. Izy no nanao antsika ary azy isika. Dia olony sy ondriny fiandriny. Midira eo amin'ny vavahady amin'ny fisaorana ary eo ankianjany amin'ny fiderana. Misaotra azy mankalazà ny anarany fa tsara Jehova mandrakizay ny famindrapony ary miatra amin'ny taranaka faramandimby ny fahamarinany. Halleluia. Ry hava-malalo, izany teny izany indray no tonga amintsika anio teny mahafinaritra fampahirezana tsy misy fampiasan-doha ao anatin'izany fa dia fifaliana. Aoka isika hifaly amin'ny zavatra rehetra amin'ny androm-piainantsika. Satria tsy afaka ioben'Andriamanitra antsika raha tsy mankatoa sy mankasitraka ny fisehoan-javatra mandalo amin'ny fiainantsika rehetra. Miobia ho an'i Jehova ry tany rehetra. Tsy natao hoe ho an'olon-drery na ho an'olona vitsivitsy izany fiobiana natao hoe ho an'i Jehova izany, fa ho an'ny tany rehetra, ho an'ny firenena rehetra. Ary manompo an'i Jehova amin'ny fifaliana ka manatreha azy amin'ny fiobiana. Manatrefa an'i Jehova amin'ny fiobiana fiderana azy ry havana, satria zava-dehibe amin'Andriamanitra, fifaliana an'Andriamanitra mahita antsika mioby azy, mifaly aminy, midera azy. Isika zao aza rehefa mandeha amin'ireny spektakla ireny dia hitantsika fa faly ny ireny mpandihy sy mpampihira ireny, ka maeva Andriamanitra izay nahary antsika tsy faly izy, tsy ho faly izy raha mahita antsika zanany mifaly sy mankasitraka azy eo anatrehany. Dia andao hifaly sy ravo eo anatrehany Jehova isika, fa izany no sitrak'Andriamanitra. Ary aoka tsy adinontsika ny misaotra azy amin'ny zavatra rehetra efa nomeny antsika, zavatra rehetra efa nasehony tamintsika, ny fahagagana rehetra izay efa nomeny antsika. Betsaka ny fahagagana izay efa nataon'Andriamanitra tamintsika ry havana. Tena maritsy tamin'ny saina ary tsy ampy ny fisaorantsika azy ry havana. Ataontsika izay miendrika ho azy. Dia ny fiderana azy io fanomezana fisaorana azy ary fifonana ihany koa tsy adinontsika indrindraindrindra. Ireny zavatra ireny dia aoka entintsika atao velokira ho fiderana an'Andriamanitra mandrakariva. Raha tsika atao azy dia mamorokira mihitsy amin'izany fiderana an'Andriamanitra izany. Fa io koa moa samy manana fanomezam-pahasoavana omen'Andriamanitra azy koa, nefa misy zavatra azontsika atao ezaka dia vitantsika foana ilay izy rehefa atao angatana amin'Andriamanitra. Fa tsy nisy hoe navahana loatra izany ny olona azo fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra, fa mila ihany koa etaeta-po any anatintsika any, ezaka any anatintsika any, dia arakarak'izay no hanomezan'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana ho antsika tsirairay avy. Andriamanitra izy be famindrapo amintsika. Amin'ny tapany 5 faran'ity izy dia milaza hoe fa tsara Jehova izy mandrakizay ny famindrapony
ary miatra amin'ny taranaka faramandimby ny fahamarinany. Izany ry havana, isika raha samy navita fahotana avokoa dia Andriamanitra io tsy mba mahihatra, manome famindrapo avy aminy ho atsika izy. Io no zava-dehibe kadô omeny atsika zanak'olombelona, ny famindrapo. Dia arak'izay tokoa ry havana, ny famindrapo izany dia isaorantsika azy foana. Isaorantsika tahaka ny teny teo aloha hoe aiza diny misaotra sy manome fifonana azy aminy amin'izany fahotana rehetra mety hitantsika zany. Dia andao idera hoy arak'izao teny voaraintsika izao tamin'ny salamo zao 100 zao, mba ahafahantsika manana rispo mba hanome voninahitra Andriamanitra, hanome fifaliana an'Andriamanitra, ahafahantsika miravoravo eo anatrehan'Andriamanitra ary miravoravo eo anivony manodidina antsika rehetra, manodidina ny ankohonantsika, ny fianakaviantsika, dia firavoravona, fifaliana, fiadanam-po, fiadan-tsaina no azo ao anatin'izany. Fa ny fifendrifendronana koa ry havana dia zavatra tsy sitrak'Andriamanitra, dia avelantsika ireny fa tsy zavatra mahafinaritra an'Andriamanitra ireny. Aiza afendrifendry ny tenanao, aiza mamendrifendry ny hafa, aiza mamendrifendry ny manodidina anao, ny fianakavianao na ny zanakao na ny andefimandrinao na ny fahavalonao, dia mila fanetretena be koa ny fiainana alohan'izany fiobiana sy fahamezam-boninahitra an'Andriamanitra zany. Mety tsy mora ny fiainana na ny ankehitrininao aza dia mety mangidy, fa veleso amin'ny ira fiobiana an'Andriamanitra, fanompoana an'Andriamanitra, fiderana an'Andriamanitra, dia hitanao fa anana fo milamina ianao, fanahy milamina, tsy taitaitra fa mieritreritra tsara alohan'ny manao zavatra. Dia mandritra n'iny fotoana fieritreretanao iny dia misy torohevitran'Andriamanitra tonga ao aminao ary omeny fifaliana anana rispo ianao mba hioby azy, hifaly aminy, anao fiderana azy, dia faly tahaka anao io koa izy, ianao koa faly mihoatra ny rehetra. Koa mahireza rahavavy anadahy namana rehetra zoky zandry fa ny fiainana dia ilaina fifaliana, ilaina fiadanam-po, ilaina fiadan-tsaina ary filaminana. Za dia teteny amin'ny antsika eto hoe ohatra ny fandarana kely izay ataoko io dia tatoato dia hitanareo fa mandihy. Tsy haiko aby le hira indraindray fa tonga dia rehefa reko le mozika dia mandihy fotsiny dia rehefa eo antenatenany dia misy teny mety tsy voakasitrako akory le teny mivoaka amin'ile fiderana iny eo, fa dia andizako any foana le izy fa efa eo za efa hitanareo mijoro midera, dia tsy maintsy tanterako iny fifaliana, amin'ny fifaliana iny fiderana an'Andriamanitra iny. Dia ohatran'izany ry havana fa hitanareo misy foana ny iteny ahy amin'ireny fotoana ireny fa hoe vehivavy adaladala koa ty, fa vehivavy efa lehibe ohatran'io tsy mipetraka tsara. Ie, za mihitsiny koa raha taloha teny hoe aiza koa dia misy fivavahana mandihy zany. Dia ankehitriny dia nefa tonga ao anatin'izany manana nomeny Jesosy rispoza
andehanao fiderana amin'ny mandritra ny fandaharana izay ataoko iny dia tsy haiko akory fa na zaho azy dia miteny hoe lehibe ny fitiavanao Jesosy, lehibe ny fitiavanao Jehovandriamanitra, fa tia zaho ve dia tokony havitan'ireny tokoa, fa nefa dia vitako le izy dia isaorako an'Andriamanitra, isaorako an' Jesosy fa tsy noho ny avy amin'ny heriko izany rehetra izany fa ny fanahy masina manosika ahy hanatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Dia misaotra mankasitraka antsika rehetra ny eny kely ny fandaharana sy ny toriteny eto dia voninahitra ao an'Andriamanitra irery ihany fa miobia an' Jehova isika manomboka izao midera azy ary mifalia amin'ny herinao rehetra mba hifalian'ny Tompo aminao ihany koa amin'ny fiainanao rehetra dia ahazo fahasoavana hirotsaka aminao foana ny fahasoavana any amin'ny toerana izay rehetra misy anao sy ny tokantranonao, ny ankohonanao, ny fianakavianao rehetra ahita valin'izany fifaliana omenao an'Andriamanitra izany. Dia izany tokoa ny fiantsoana n'izao tontolo izao hideran'Andriamanitra, hioby an'Andriamanitra ka dia voninahitra ho an'i Jehovandriamanitra irery ihany fiadanan'i Jesosy Kristy ho tonga amintsika tsirairay avy. Halleluia, amen. Halleluia. Saotra an'Andriamanitra, ohatr'izao izy rehefa mandiha izany teneny anareo izany. Halleluia. Manao fandarana izy dia eo izy mideran'Andriamanitra. Zao ny atao olona mideran'Andriamanitra, izy rery ao anaty fandaranao dia mavita mideran'Andriamanitra izy, mandefa hira izy amarana ny fotoanany dia mideran'Andriamanitra izy dia mahereza hotahiny tompony ianao vavy Rosemina dia mahereza hatrany amin'ny asan'ny tompo dia misaotra indrindra mankasitraka tamin'ny toriteny izay nentinao fa nampahery any rehetrarehetra ihany tokoa. Izany tsy vehivavy adalako ireny fa vehivavy tena endry mideran'Andriamanitra, na dia tsisy manentana, tsisy afa-tsy anao fa mideran'Andriamanitra. Mampita aty aminay ny fiderana an'Andriamanitra ka dia tahiny tompo ranabavy Rosemina dia mahereza hatrany hatrany dia Jesosy any amaly fitianao. Halleluia. Salamo fahazato. Halleluia. Nentin'ny ranabavitsika teo androany. Raha misy taminareo mbola tsy voarabako dia arabaiko, izy mety mbola tsy voarabako teo na nahita olona vaovao teo ve nareo arabaitsika manokana mantsy izy raha hitanareo teo. Anao alibava kiraika aminay raha Antalina Marie Charline na amin'ny lakamisy alina tsika manao an'izay. Halleluia. Tahiny tompo terira albenja eto Frantsa koa dia ao falevantsika ny hira rehefa vetojo ampatsahivy kely rehefa alohan'ny faranso dia hira tampoko afo indray ny alefako alefantsika iny hira iny. Mami efa narabaiko teo daholo fa ombiazana fitahina mbola tsy narabaiko teo. Tahiny Jesosy tonga soa izy koa izay ngamba no mety mbola tsy voarabako teo tahiny tompo. Rodiny Marie tonga soa ihany koa. Rodiny Marie Koany Koety tahiny tompo. Halleluia. Salamo fahazato andiny voloka hatramin'ny fahadimy no vakitsika eto androany. Ny Soramanitra hoe fiantsoana izao tontolo izao hanompo an'i Jehova. Halleluia. Ny zavatra mahaganga sy mahavariana voalohany dia izao. Ny salamo fahazato dia tsy nisy nizaniza nanoratra azy. Fantatsika fa ny salamo dia misy mpanoratra daholo. Iasafa mpanoratra salamo. I Mosesy nanoratra salamo. Davida moa dia tena anisany tena hoe mpanoratra salamo betsaka koa. Ny Korahita mpanoratra salamo daholo. Fa mahavariana raha mamaky izao tsika ohatra aorianan'io salamo faraika amby zato dia voalazan'ny ten'Andriamanitra salamo nataon'ny Davida. Misy salamo ao ambadika rehetrarehetra ao, salamo nataon'ny misy mpanoratra daholo saika misy mpanoratra daholo ny salamo. Misy fotoana
salamy fasivifolo zao de fivavaka mosesy salamy nysoratany mosesy ny salamy fasivifolo soratany davida nataony entana ezrahita nataony korahita nataony asafa zany asafa i betsaka davida fa ny salamo fahazato de anisan'ny salamo tsy nisy mpanoratra fa maninona ary ny salamo fahazato de anisan'ny salamo na ny rahan'Andriamanitra fotsiny tsotro zao hoe ty ataovy salamo ny antony de zao resaka fiderana an'Andriamanitra izy ty fiantsoana ny olona fiantsoana izao tontolo zao anompo an' Jehova ahoana moa anompo an' Jehova amin'ny fifaliana anompo an' Jehova amin'ny fiobiana ka raha misy olona nanoro-tenena hoe salamo nataony Davida de mety isiteny olona hoe sirary nge Davida raha ioby an' Jehova iantsony olona ioby an' Jehova sy ny tany rehetra raha nge Davida raha tonga hoe miteny hoe manompo an' Jehova amin'ny fifaliana Davida nge mba nataony Jehova lasa mpanjaka na hoe raha i Mosesy naosotozy hoe ka izy ary nge nitenen'Andriamanitra amin'ny vantany rariny izy raha iantsony olona hideran'Andriamanitra fa tsy nasian'Andriamanitra anaran'olona nanoratra ny salamo fahazato satria maninona satria tian'Andriamanitra ny olona rehetrarehetra manam-pofinaina hidera azy avokoa fiantsona izao tontolo zao tsy le fomba fiteny hoe tsika tambola teny am'izao tontolo zao fa izao tontolo zao ny olon-drehetra zay manam-pofinaina zay rehetra manam-pofinaina aleloia za ianao ny zanakao ny vadinao ny cousinanao ny présidentanao ny prime ministre ny firenentsika ndretrarehetra de atsona na ny mahantra na ny manan-karena na ny antitra na ny tanora na ny mahina na ny matavy na ny miasa na ny chômeur na ny fotsy na ny mainty na ny lava na ny fohy niza na orona manana na faly na nona na voky de atsona avokoa reny rehetrarehetra reny hideran'Andriamanitra halleloia ary matoy ny olona rehetra natsona de zavatra tokony hain'ny olona rehetra zany ary natao hoan'ny olona rehetrarehetra ary fahasoavana ho an'ny olona rehetrarehetra miobian' Jehova ary tany rehetra manompoan' Jehova amin'ny fifaliana makanesi ao anatrehany amin'ny fiobiana manompoan' Jehova amin'ny fifaliana satria misy manompo an' Jehova tsy amin'ny fifaliana tena misy ny manompo an' Jehova tsy amin'ny fifaliana de atson'Andriamanitra sady manompo an'Andriamanitra no faly fa tsy hoe sady manompo an'Andriamanitra no ory sy malahelo sy tezitezitra sy tsy misy fifaliana marina misy ny tendrana Bavy Rozominaty hoe taky ny ahoana mory avana ny fifalian'ny artista mahita ny olona tonga eo voalohany indrindra na be maso na kely maso satria tahiny tompo raha lafaly raha eritovo eto Frantsa koa faly be mihitsy le artista mahita ny vahoaka tonga eo voalohany indrindra na ame volana azy mato tonga eo alleloia ary ianao zay mahafalifaly ny artista ihany koa jerena atodika kely le micro hainy olona hatramin'ny atsipiriany ny tonikira asena mandihy de mandihy asena manaraka zay atao de atao asena misaotisaoty de misaotisaoty asena miorakoraka de miorakoraka misy tarika misy karazan-kira anankiray zay ary tsy haiko le vitanareo asena mifamono de mifamono ny mpijery ao am'izay de midonga de mifamono asena mifamono ny mpijery de tsy hoe miadesitra fa tena zay mihitsy le mba de aseny le mpanakanto koa mifamonomono hoe de mifamono ny olona
fifaliana ho an'ny zareo zany faly izy satria tonga eo ny olona koa tonga eo tsisy hoe telo anaovy bianakiray aona samba te hijery an'io de mijery an'le mpira de mira le mpira de tesitra mijery an'le izy mira efa nisy fiasana le ho aizy nareo andeha aka fahasorenana kilato no za ohatrina fidirana ohatrina ny vidina fahasorenana 5,000 ary eny amin'ny farany alondrinaka ray alina teo amin'le ray alina de tesitra be mihitsy de mijery mpira de tesitra be mihitsy tsy misy zany fa tonga eo faly ninona sorosoro tany atokantrano sy tany tonga eo amin'le artista de faly nefa artista isika nefa tonga eo amin'ny Jehova ary tsika tsy isan'andro tonga eo amin'ny artista mety tsy manam-bola zany tsika na tiatsika ohatrana koa raha mankaleo atsika iny nefa rany trahoana ozy nareo fa tsika isan'andro tonga eo amin'ny Jehova vao mifotsika maraina de tonga eo anatrehan'i Jehova vao hitsangana angenao io de feo anatrehan'i Jehova ary ninona asa ataonao de tadidio fa andeha hanompo an'i Jehova foana ianao mandritra ny tontolo andro iny halleloia na andeha hiasa izy ianao na hiasa ahoana ianao ny tontolonao de andeha hanompo an'Andriamanitra ianao ny ten'Andriamanitra koa fatoreva Jehova no Andriamanitra izy nanao atsika ary azy isika ninona ataotsika de azy isika ary namakaizy tsika namakaizy na iraha amin'ny patron aiza na manompo amin'ny patron aiza de olony sy ondry fiandriny foana tsika makanesy eo anatrehany amin'ny fiobiana vao fo hitsangany tsika de makanesy eo anatrehany Jehova amin'ny fiobiana zany hoe tsy miandry le ariva iny zany ianao hoe inona no nataon'Andriamanitra ohatrany tsy de tsara ny journée hafa rano tsy de mila midera androany za ry havana zay mivady moa zany izay menakavy kely de anisan'ny mitarika ny olona foana hoe zay tena tia midera an'Andriamanitra tsy tia akory nareo fa zay tena tianay mihitsy io midera sy manome voninahitra an'Andriamanitra rehefa alohan'ny fandarina ohatr' zao zay alohan'ny sakafo de mba manao fotoam-bavaka kely zay ny mianaka de androany ny soranay an'Andriamanitra nideranay an'Andriamanitra te hatramin'ny zavatra kely zay mety tsy eritreretinareo mihitsy hoe za be de hiderana an'Andriamanitra fa hideranay an'Andriamanitra tena miezaka mihitsy zany zay na de tsy faratampony aza mbola miezaka manome fifaliana ho an'Andriamanitra satria fifaliana ho an'Andriamanitra ny fahatongavantsika eo anatrehany amin'ny fiobiana de isan'andro aoka ianao tonga eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny fiobiana misy zavatra foana tokony hafahanao mioby an'Andriamanitra isan'andro zany rehavana isaky ny ariva vao mifo maraina ianao de mitedava zavatra hideranao za zao teneniko anareo vao mifo tonga de miderana an'Andriamanitra hoe velona aloha ray aloha zay ninona mbola problème manaraka eo tena teneniko anao mbola tsy maty aloha tonga aloha de fisaorana sy fiderana omena an'Andriamanitra tena velona Jehova tsy atao tsara hoay velona misaotra Jehova tefo tsara ny fonao miarina ianao mitsangana ianao mety daholo ny vatanao tonga ianao de andeha andohalika tsy marary ny tongotrao tsisy zavatra hoe tsy voabatanao ny tongotrao na tsy tafasokatra ny vavanao tsy miratra moa zany ny masonao misy lalan-dratsy ny etotsiny de eny anzay nira ny fo tonga ianao de inona zany ny ambavanao voalohany tonga de andeha akeo anatrehan'Andriamanitra amin'ny fiobiana ka tena ravana tena sitrak'Andriamanitra ny altson'Andriamanitra zao tontolo zao anompo azy amin'ny fifaliana de akeo anatrehany amin'ny fiobiana inona ny obiana na de ny tombon'andronao io ary hoe mamelona telefônina ianao maraina tsisy message ny fianakaviana hoe amina alahelo lehibe milazana amintsika fa tsy namantsika tsony ianona ohatra hoe cousin anao na cousine anao na tonton anao na tsy mare an'izany ianao anatin'ndray andro toa izany hoe misaotra Jehova ozy fanareva vavaka Jehova misaotra fa nitahino an'ny fianakaviako mety misy any ambadimbadika any
fianakavitsika tsy malala tsy matsapan'izany koa hoe misaotra fanomena tombonandro fianao misoran'Andriamanitra. Ianao efa natsoan'Andriamanitra amin'ny salamy fahazato. Za misaotra Jehovandriamanitra any ananana zao Andriamanitra misy fianakaviako gaga fa mety tsara ny tontolo andro ny androany. Satria maninona? Satria tsy njovinao za. Ory angeza Jehovandriamanitra raha misy reko hoe misy fianakaviako any tsy salama. Ory angeza Jehovandriamanitra raha reko hoe misy fianakaviako any tsy misakafo androany. Fa androany ao Jehovandriamanitra ny ambadimbadika any misy fianakaviako, mety fianakaviako hatramin'ny lavitra indrindra. Atsiaro izy hoe tena ohatrany mba netiny natao zaho amisaotra anao ny amin'izany. Alleluia. Alleluia. Mampinona dia farak'izay olona tia miraty spectacle taloha. Amin'izay mbola niaraka dia izy ateriko amin'ilay spectacle dia zaho mandeha dia alaiko indray satria zaho tsy dia tena ao anatin'izay. Tia mijery spectacle. Alleluia. Miobi an Jehova ary tany rehetra. Manompo an Jehova amin'ny fifaliana. Makanisy anatrany amin'ny fiobiana. Deutéronome 4:20 ny evakitsika. Deutéronome 4:20 ny evakitsika. Deutéronome 4:20 andininy fa ndraiky ambin'ny folo sy faharoambin'ny folo. Anao ny ten'Andriamanitra. Ary mifaliana hatrany Jehova Andriamanitra ao ianao sy ny zanakao lahy sy ny zanakao vavy, ary ny ankizy lahinao sy ny ankizy vavinao, ary ny levita izay ao an-tanànanao, mba mivahiny sy ny gamboty, ary mpitondra tena izay ao aminao, dia eo amin'ny tany izay hovidian'i Jehova Andriamanitra ao, ampitoerany anaranao. Ary tsaroa fa andevy tany Egypte ianao ho tandremisy arao ireo didy ireo. Voafo ianao zany, mbola tsisy ninona hitanao akory. Mbola tsy apozinao koa hoe anahoana ny zovinehako androany Jehova. Fa ny zavatra tadidinao fotsiny dia zao hoe tadidiko ahy moa zany andevy tany Egypte tatako na nahoana re zany fiainako taloha zany. Ankehitriny ndry amin'ny fotoana ifoatiako fazana no mifo tsisy karavasy miandry anao ivelany ao. Aizintsika taloha ry havana. Ny mahataitra antsika taloha te hifoka sigara. Taloha tamin'izany foka sigara dia ny zavatra tena mahaory anah indrindra rehefa ohatra hoe tsy misy reservana sigara ka zany misy fotoana taitrany amin'ny ray maraina amin'ny roa te hifoka sigara eo tsisy mpivarotra amin'ny votsony. Tairiny ny fitiavana sigara ianao. Zao ianao tairiny inona? Tairiny fahasoavan'Andriamanitra fotsiny tsotro zao. Alleluia. Ianao zany men'Andriamanitra didy, tsy ianao rery ny faly. Fa eto izareo fifaliana, eto miara mifaly, ampianary mifaly eo amin'ny Jehova, ny ankizy lahinao, ny ankizy vavinao, hatramin'ny vahininao, ny levita eo aminao, ny mpitondra tena sy tena eto mifaly eo anatrehan'Andriamanitra. Ataovy asantsika izay manomboka rapitso. Vomfo tonga dia mifalia amin'ny Jehova. Aza mbola mieritreritra an'ilay zavatra ao ambadika aloha. Fa za inge miteny anao ry havana. Ny fifaliana sy ny fiderana an'Andriamanitra, ny fiobiana eo amin'ny Jehova dia afaka amaritany Jehova sahady ny tontolo andronao. Hoy ilay anankiray endrika sarika no anompoko anao. Endrika sarika no anompoko anao Jehova. Alleluia. Misy namanay izay endrika sarika nataony suriname, izy zaky mahazo tomobile eo aminay dia ny zavatra ataony voalohany maka an'ilay mpanao soratra iny dia sy soratra hoe endrika sarika ny tomobile. Mety voalita nareo raha mahita an'izay nareo ny a Madagasikara tomobile misy ohatra endrika sarika dia namanay iny raha dia izy tena endrika sarika. Tsy mbola hitan'izany olona izany tezitra hatramin'izay niainako. Tsika ohatra président me foana kasan'ny firaisana izay izy. Tsiky tena hoe misy fotoana mampitsiriritra n'izany olona izany ry havana. Mitsiky foana dia tena araka ny teny mihitsy endrika sarika. Tsiky foana izy. Misy fotoana izy panina ny tomobile tsiky hafanina kely. Misy fotoana mitsiky foana izy. Faly. Ary tena hitanao mihitsy tsy tena samihafa amin'ny fiainan'olona. Misy nge olona tsy mety faly zany eo amin'ny fiainana. Za tena teneniko anareo fa amin'ny asa tena mahita olona tena mijaly ianao. Zay aty amin'ny toerana misy anay aty teneniko anareo. Ny olona tena mijaly ianao. Zay aty amin'ny toerana misy anay aty teneniko anareo. Fa amin'ny asa tena mahita olona tena mijaly ianao. Zay aty amin'ny toerana misy anay aty teneniko anareo. Fa amin'ny asa tena mahita olona tena mijaly ianao.
fiainana mahafinaritra be aty aminay aty ambanivohitra aty dia misy fiainana mahafinaritra be tsy haiko loha ny ambanivohitra hafa fa mino fa mety ohatrohatr'izany zao ny ambanivohitra fa aty aminay aty amin'ny département de l'Aube misy anay aty amin'ny région Grand Est dia aty ambanivohitra zay eo amin'ny ataoko hoe 120 kilomètre mialan'ny Paris dia aty aminay zany tena hitanao ambanivohitra dia mibetsaka aty reny tanimboly reny dia aty aminay ny zavatra tena mahafinaritra be aty amin'ny toerana misy anay satria mantsy efa avy mipetraka tany Paris sy ny manodidina dia hitany misy le différence an'izy aty aminay misy fiarahamonina mahafinaritra be ary aty aminay tsy mba misy an'izany tsisy asa zany aty aminay olona kamo zany tsy hanasa zany tena hoe olona tsy te hiasa fa aty aminay zany asa zany misy foana mandavan-taona ary raha ianao io ary any amin'ny toerana misy anao any tsy mahita asa mandray train maka aty aminay fa za to dia mikarantiry anao asiako mandeha ato amin'ny toerana reny dia misy ary mandray mpiasa isan'andro te hiasa herinandro anao miasa herinandro zay inona le asa mamboly miasa amin'ireny fambolena ny amin'ny resaka agriculture zany dia ino moa zany tiako tenenina dia zany izy fotoana niasa tamin'ireny dia rehefa niasa tamin'ireny sotra n'Andriamanitra be mihitsy niasa tamin'le izy satria mahafinaritra le asa io asa io miasa amin'ireny ferme reny ianao mamboly zareo dia ny asa ao anatiny io renao mitrie an'ireny ohatra misy karoty misy ovy dia mandeha amin'ny machine eo dia anao mitrie an'ireny dia misy fotoana ireny anao mandeha makeny an-tsaha tena makeny an-tsaha ohatran'ireny olona any ambanivohitra ireny mihitsy dia makeny an-tsaha ianao tena mamboly mahafinaritra amin'izy le asa tena mafy be mihitsy fa tena tsara karama be tena mahafinaritra be ary ny tena avantage isakarivo ianao afaka mitondra ohatra zay tianao mitondra betravy ianao amin'ny kesika mitondra ovy ianao mody mitondra karoty tsy voafetra amin'ny kesika to dia amin'ny akazety reny tonga dia mitondra amin'ireny ianao mahafinaritra fa zao ny tena zavatra mampimena misy olona tonga za tamin'ny vonitra ato amin'izy dia somary hitako hoe reraka tamin'ny voalohany tsy vola zatra fa fetiako be tiako le izy satria tsy misy fiasan-tsaina tsisy inona mihitsy tonga eo dia miasa fotsiny fa zao misy olona tonga ao amin'ilay izy dia tezitra miasa amin'ilay izy dia tsipitsipi ny tezitra ka any amin'izy ianao miasa amin'izy voalohany indrindra tobilinao maloto foana satria mandeha fotapotaka foana ny tobilinao dia misy olona zay niditra vao niditra ny asa indray azy to dia tezitra ny zavatra mahatezitra anazy voalohany zao avy eo izy ny asa ty tobiliko tonga dia feno fotaka fa zareo nga hiantoka ny lavazoko dia any zany dia tezitra tsipitsipi ny daholo ny zavatra rehetrarehetra tsy miasa tany ka tsy miasa tany ny asa tany ny reny engin reny reny tracteur reny miasa tany fa tsy miasa tany kory fa ohatra zany ny asa atao amin'izany ohatra hoe misy voly eo dia misy manala le zavatra manodidididiny reny na zavatra ohatr'izany na manatsapoka an'ireny voly reny indraindray eny ambony masina ao dia manatsapoka an'ireny voly be dia be maromaro mamboly karoty halleloia fa tsy miasa tany hoe mandray angady kory zany fa miondrikondrika eny an-tsaha eny mody miondrikondrika eny fotsiny ianao dia mahazo vola be dia tezitra dia io olona io tena aty aminay resaka fambolena tena vetivety ary aty aminay ianao raha hoe aty ianao no mipetraka manana permis vazaha na vavy na lahy na antitra na tanora dia kamo zany efa ianao ny kamo raha tsy mahita asa aty fa feno asa indrindra moa fa manana reny le kasesa reny ianao hoe fa azahoana mitondra an'ireny hoe tracteur zay tsy tena velona nefa ny mivatrano aty aminay koa tsy lafo tsara aty aminay mahafinaritra be aty aminay rehefa hoavinay zao ny fotoana rehefa mioty ovy ry zareo dia rehefa après midi iny makeny an-tanimboly eny daholo ny mponina dia mitsindroka an'ilay ovy le avy latsadatsaka avy amin'ny ovy zany tsy vidiana aty fa zany hoe no ndreny ny kamo dia eny anaty tanimboly be eny fa makeny daholo ny olona tsisy hoe mahantra makeny daholo na ny mpanakarena ary dia mitondra arina dia manao satroka satria mahay andro dia mioty ovy dia reny ohatra hoe nave reny to dia alaina fotsiny
karoty misy ovy ohatra hoe tratran'ny eny ohatra hoe misy silaka kely reny rano to dia alaina mihana ovy tsy mividy aty tsy mividy anamamy reny anay alaipotsiny aty aleloia fa tiako tenenareo dia zao misy olona tena tsy mahay mifaly za ry avana malala andeha hiasa fotsiny dia voalanina mifaly aho hoe men'Andriamanitra azy aleloia fa io asa nataonay taloha io mahasalama io mandreraka izy amin'ny voalohany fa mahasalama tena hitano mihitsy ohatry manao sport ianao atleast to dia ohatrin'ireny ianao mitsangatsanga ndreny eny anaty sa eny ianao no miasa dia mahafinaritra mirahara kotoarimanana tonga so ianao tsara kosa zany tena tsara ka fampanelako le asa satria tena marary lamosika matetika izy miondrika fa tsara zany asa zany fa nytiako tenanareo tsika mahita zao hoe tsara zany fa misy olona tezitra lalandava ao ary rehefa tezitra lalandava dia tsisy fifaliana ry havana nefany zahako kosa tena tsapako mihitsy Andriamanitra misaotra anao nomenao an'izany asa zany zahako teneniko anareo misy namako maro mpiara-miasa tamin'ny tolomo tena fa hoana ny telasa ny ambanivohitra ny asako tany Paris taloha asa miditra birao fa sady maraina parivon'ny andro ianao stressé foana mandrapatonga ny zoma zany anao tena miboto mihitsy ny lohanao amin'ny asa aty anao tsy zany ka aty anao vo mivoaka ny tranonao dia re aty aminay zao mahafinaritra mihitsy an'le zava-maniry mavomavo be reny daholo zao ny champ tena hoe tena ohatry ny mahafinaritra fa mbola mahita olona ihany ianao tezitra atsipitsipy io zavatra dia gaga hoe tonyolo tony ary maninona tsy tia ny asany nefa io ny asany ina raha miala fa tiako tenenanao zany hoe isika tokony atsiaro foantsika ary zany anisan'ny tombotsoantsika malagasy aty andafy aty zany tena tsapako isika aty tsy mba mpimenimenina zany satria maniny efa zatra ny fiainantsika tanysika zao fotsiny edresika asy io aleloia asy io rehefa makaty marisy arolinina dia mba mandalova aty aminay nge dia mafinaritra izy zany aty anay voadidina rano batisa zany tsisy solana aleloia fa mahafinaritra ary tiako tenenareo zany hoe Jehova avombelona amin'izany hoe zay manoloananao dia tokony hifalianao foana tokony hifalianao foana Andriamanitra tena miantso atsika tadidio ry havana fa ao ambadiky ny tsy fahaizana mifaly amin'Andriamanitra dia misy loza mitrangy loanareo tsara ty tianareo tsara ty Deutéronome 7:20 ty ngevaka itsika Deutéronome 7:20 andininy 7:70 vakinareo tsara ty androany zany nareo raha tsy mba mety mifaly eo amin'Andriamanitra androanareo forsena kely mihitsy hifaly eo amin'Andriamanitra amin'ity verset ty Deutéronome 28:47 manao hoe satria tsy nanompo an'i Jehovah Andriamanitra tamin'ny fifaliana ianao sy ny faharavompo ianao ny abetsahan'ny zavatra rehetra tezitra zany Andriamanitra satria efa nomena ny zavatra rehetra retolo reto moa tena marina satria tsy nanompo an'i Jehovah Andriamanitra tamin'ny fahafaliana sy ny faharavompo ianao no ny abetsahan'ny zavatra rehetra retolo reto zany nisy zavatra betsaka teo am-pelantanany nisy zavatra betsaka aleloia zany raha nabaviliana entinao atyny eny rehefa makaty izy aleloia dia mba mitsangatsangana aty aminay aty raha latody sy ry Jonathan sy rena zao efa nentinay nitsangatsangana aty aminay misy rano be fitsangatsangana zay mahafinaritra mitsangatsangana aty aleloia ina moa teneniko teo satria tsy nanompo an'i Jehovah Andriamanitra ao ianao tamin'ny hafaliana sy ny faharavompo ny abetsahany zavatra rehetra misy zany olona ry havako misy olona zany tena hoe
efa misy ny zavatra rehetrarehetra eo aminy fa mbola maninona any mbola tsy faly any ary Andriamanitra koa tsy faly amin'ireny zavatra izany. Andriamanitra koa tsy faly amin'izany zavatra izany ry havana. Efa men'Andriamanitra zavatra tsara tsika fa mbola tsy mety faly. Men'Andriamanitra zavatra ngeza mena azy zavatra be deaibe fa mbola tsy faly any izy. Ary inona ny zavatra nitranga dia hoy ny tenin'Andriamanitra ny 1:7 ary amin'ny fanohanana sy etaeta sy ny fitanjana sy ny tsy fananana ninona no hanomponao ny fahavalonao izay ampandehanan'i Jehovah hiady aminao ary anisy jikavio amin'ny vozonao ireny mandra-paharingana anao ry havana. Satria tsy nalaiky nanompo an'Andriamanitra tamin'ny fifaliana tamin'ny zavatra efa nomena ireo olona ireo toy izay Andriamanitra ihany ary raha izay ny tianao dia izao ao fa rehefa tsy hanompo ahy ianao amin'ny fifaliana dia nalana manompo fahavalo amin'ny etaeta sy hanohanana. Lozy izany ry havana malala. Tena mitenanao fa tena lozy izany. Ataontsika hanompo an'Andriamanitra amin'ny fifaliana fa tsy mety amintsika izany. Sa mety aminareo izany? Men'Andriamanitra fahafahana ve tsika ry havana hisaotra azy? Men'Andriamanitra fahafahana ve tsika ry havana hisaotra azy? Inona ny eo am-pelatanantsika? Zavatra be deaibe. Betsaka ry havana ny zavatra mentsika an'Andriamanitra. Ny olona tsy mahay mahita ny fahasoavan'Andriamanitra no tsy mahita ny zavatra ataon'Andriamanitra. Fa za mitenanao fa fahasalamana io ngeza be io e. Na ianao manontany an'ireny midira ianao hopitaly, na ianao na tsisy olona vangina ary ianao dia mankany amin'ny hopitaly fotsiny ianao zao tsika miteny zao. Dia jereo any amin'ny salle de réanimation. Fa misy olona ny tsy velona, misy olona ny tena mijaly ary te hivoaka any an-tokotany mba hivoaka rivotra madio fa oxygène amin'ny hopitaly ny fofony. Fa za miteny anao fa ngeza io zavatra men'Andriamanitra antsika io. Io fahasalamantsika io ngeza io. Tsika iandrinina tsika vo amin'ny voninahitra sy saotra sy idiran'Andriamanitra. Iandrinina isika. Ozy Andriamanitra satria tsy hainao ny nanompo an'Andriamanitra tamin'ny hafaliana sy ny faharavopo no ny habetsahany zavatra rehetra. Dia izao ary nanary manompo fahavalo dia amin'izay fotoana izay hitanao ny hanaovan'ny fahavalo anao izy Jehovah. Manentana antsika androany no tsika hanao tahaka ny Ezekia. Inona moa no nataony Ezekia? Ny nataony Ezekia ry havana any amin'ny tantara faharoa. Jery tenin'Andriamanitra tantara faharoa. Tantara faharoa. Tantara faharoa 1:30. Andininy faharoa. Neny Ezekia dia tena nampiasainy hevitra mihitsy ny azy. Ny tenin'Andriamanitra mantsy amin'ny resana amin'ny fahazato teo dia manentana antsika hoe midira eo amin'ny vavahadiny amin'ny fisaorana. Midira eo amin'ny vavahadiny amin'ny fisaorana. Ary eo akanjany amin'ny fidirana misaora azy mankana zany anarany. Izany hoe vao eny am-bavahady. Raha izy izany hoe hiditra anatin'ny tokantranon'Andriamanitra ianao. Raha izy izany hoe hiditra anatin'ny tokantranon'Andriamanitra ianao. Dia inona zany ny ataonao? Ny ataonao vao eny am-bavahady ianao. Tsy maintsy tafiditra any mbola avy eny am-bavahady fotsiny ianao dia maninona? Any am-bavahady ianao dia efa any am-bavahady ianao, vao miditra any am-bavahady ianao dia efa mitondra fisaorana. Halleloia. Vao eny am-bavahady fotsiny ianao dia efa mitondra fisaorana ho azy. Ary miditra eo akanjany ianao amin'ny fiderana. Halleloia. Amen. Sady mitady sary any ngezahako mba hampisehoako anareo sady mitory teny any ahako no mijery ny sary aty amin'ny toerana misy anay nareo. Zao zavatra zao tsy lavitra ny traminay izao.
ohatr'izao zay rehefa mba mitsangatsangana lahady arivo ireny rehefa mafana ny andro a, io zao mampionona sy fiarotisy finoana mandeha lakana dia fanaraka aminay sy finaina sy fity. Halleloia. Ohatr'izao ny aty aminay rehefa tonga aty aminay na dia entinay makanina reo. Halleloia. Rano be ohatrany ranomasina mihitsy nefa rano mamy ireny. Halleloia. Rehefa makaty nareo a dia entinay. Halleloia. Tahiny tompo. Amen. Alohan'ny anizatsika ny toritelo aloha dia mba hampisehoana kely aty aminay nareo zay refinaritra. Makaty Antanira Marie Charline dia manao gilet de sauvetage tsika dia makany. Halleloia. 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 Tahiny tompontsika rehetrarehetra. Tsara ho aty aminay marina nge zany teninay anareo zany. Aty aminay tena sady tsara no mampilamin-tsaina tsara. Mahafinaritra aty aminay. Zay ny amin'iny aloha fa azotsika hijery ten'Andriamanitra. Midira eo vavahady ny amin'ny fisaoranareo ankianjany amin'ny fiderana ho ny ten'Andriamanitra. Tsara nge zany ry havany. Vao eo fotsiny ianao dia efa manome voninahitra an'Andriamanitra. Vao hanomboka zany ianao anatin'Andriamanitra dia efa inona ny zavatra ataonao? Tonga dia mivonoana sary aloha hidera azy. Halleloia. Dia rehefa hidera azy ianao vao eny an-kianja. Mbola tsy tafiditra any akory zany. Vao manomboka andeha anantona fotsiny ianao zany. Dia efa tonga ianao dia hoy hoe tena misaotra Andriamanitra fa tsara ianao Andriamanitra. Fa zava-dehibe ary hitahian'Andriamanitra ary ny olona mivonona. Ny tonga dia hoe hanome voninahitra an'Andriamanitra zany dia mitena anareo fa tena tonga dia omen'Andriamanitra anao sahady ny fahafahana hanohy. Halleloia. Hanohy ny tontolo andronao eo amin'ny kianjan'ny fiderana. Amen. Tahiny tompo anie tsika rehetrarehetra. Tahiny tompo anie ny fiainanao. Tena mitenanao mihitsy na hoe mahaiza mifaly eo amin'Andriamanitra ry havana. Mahaiza manompo an'Andriamanitra amin'ny fifaliana. Fa omen'Andriamanitra tsika ny fahafahana. Halleloia. Omen'Andriamanitra tsika ny fahafahana. Zao tsika hijery ten'Andriamanitra sady alefako aminareo ihany ty sary ty tamin'ny Jonathan Sirtody Syriana taty ohatr'izao eny ambony rano eny zahay mahakamakaina rehefa avy manao sabata. Halleloia. Hoy ny ten'Andriamanitra hoe midira eo vavahady ny amin'ny fisaorana ary eo ankianjany amin'ny fiderana. Misaora azy mankalaza ny anarany fa tsara Jehovah mandrakizay ny famindrapony. Any amin'ny tantara faharoa toko faraiky amin'ny telopolo andininy faharoa. Jerenareo zavatra izay nataony Ezekia ry havana malalo. Hoy ny ten'Andriamanitra hoe ary Ezekia nanendry ny atoko ny mpisolona sy ny levita araka ny atokony avy samy araka amin'ny fanompony avy. Dia ny mpisolona sy ny levita ho amin'ny fanaty-trodonana sy fanaty-pihavanana ary hanao fanompoam-pivavahana sy saotra ary hidera eny amin'ny vavahadin'ny tompony Jehovah. Halleloia. Ahoana ny sisy? Neny Ezekia no fahasoavany dia izao ny ataony. Tonga izy dia nanendry olona ho mipetraka fotsiny Halleloia. Ho mipetraka fotsiny eo amin'ny vavahady hitondra fiderana ho an'Andriamanitra fotsiny. Aza manana reo fa zay rehefa milalao rano ohatr'izao manao jupe ara-dalàna zao hoe tsisy mitanjaka ireo na ray ary tsy ahita olona mitanjaka amin'ireo mihitsy nareo fa zanak'Andriamanitra mifaly, zanak'Andriamanitra mideran'Andriamanitra miala voly. Halleloia. Fampisehoana kely fotsiny moa ireny ny aty aminay rehefa makaty nareo dia entinay ihany eo amin'ny 30 angambany na 20 kilometra miala ny eto an-tranonay misy andreny zavatra hitanareo ireny dia
tsy te ody mihitsy ritojo rehefa entina eny. Alleloia. Ny Ezekia de inona ny zavatra ataony? Entiny nanendry olona mihitsy izy ho eo amin'ny kianja eo ambavahadin'ny tombony Jehova, zany eo ambavahadin'ny kianjany Jehova, asiany olona mihitsy en permanence zany hoe eo foana. Akevitry hoe karamaina manokana mihitsy tsy ala eo, satria maninona tiany Ezekia ny fanompony an'Andriamanitra tena ho eo foana. Tiany Ezekia Andriamanitra tena ho faly ho teraina eo aminy hoe manompo an'Andriamanitra amin'ny fifaliana, tonga eo akiajany amin'ny fiobiana. De zao andro aman'alina misy olona eo mifaly sy mioby an'Andriamanitra. Ianao tsy manana an'ireo fa ianao mihitsy ny manana an'ireo. Ny fonao, ny sainao, ny fanahinao ataovy mioby an'i Jehova, asivy mioby. Mety mandeha miasa ny vatanao fa ny sainao ataovy eo ambavahadin'i Jehova mitera azy. Mety miasa saina ianao, tsy ao mihitsy sainao any amin'ny zavatra hafa, any amin'ny asa, fa ny fonao apetrao eo ambavahady mandava-taona hitera sy hisaotra an'Andriamanitra. Misy fotoana tsika manao an'ilay vavaka rojo-bavaka hoe anatin'ny ray andro de misy vavaka tsy tapaka. Ohatra hoe tsika zao tamin'ny groupe ohatra zany de hoe zany Rodine Marie vavaka hitondram-bavaka amin'ny 10 alina de tembiasa ny Bert Sava 10 misasak'alina de tembiasa ny ranabavy Rala Jonathan amin'ny 10 Very Selina amin'ny 1 sy ny sisa. Ohatr'izay nge zany le izy. Fa ny Ezekia misy olona foana mandeha misakafo ndray ny atokony anankiray na mandeha matory de misy anankiray tonga eo. Zany inona zavatra mitranga? Tanteraka Ezekia ny salamo 100 andro aman'alina. Tanteraka Ezekia ny salamo 100 fa tena andro aman'alina tokoa. Andro aman'alina tokoa. Alleluia. Tena hoe tondra fiderana eo akianjany eo amin'ny vavahadin'ny n'Andriamanitra mitondra fisaorana. Alleluia. De mankalaza azy. Tena Andriamanitra kiravana ny Filipianina 4:4 tena miteny manao hoe mifaly mandrakariva ao amin'ny tompo, hoy andray mifaly. Alleluia. Alleluia. Sika fiderana foana zany eo. Mifaly mandrakariva ao amin'ny tompo, hoy izandray mifaly. Ary jerinareo fa ny apôstôly rehetretsika ny amin'ny asan'ny apôstôly any. Asan'ny apôstôly toko 2 de 9:70. Ary de niraisainy isan'andro izy ka nazotona keo akianjany tempoly ary namaky mofo tao an-trano ka nihinan-kanina tamin'ny fifaliana sy ny fahatsoram-po nideran'Andriamanitra sady nahita fity tamin'ny vahoaka rehetra ary io nimbonjena de nanampiany tompo isan'andro ho isan'ireo. Hitanareo arakaraka ny mpianatra zany de nanam-pifaliana foana. Nanam-pifaliana foana ny mpianatra. Sakafo izy faly. Manompan'Andriamanitra izy faly. Miara-mivavaka izy faly eo amin'ny Jehova. Ninona ataony de inona ny valin'izy rehetrarehetra izay? De nideran'Andriamanitra izy de nahita fity tamin'ny vahoaka rehetra. Tonga de tena lasa voameny nisy nisarika ny vahoaka ny filazantsara ny mpianatra. Satria naninona? Satria izy ireo nifaly tao amin'ny Jehova. Nataony tamin'ny fifaliana tamin'Andriamanitra daholo ny zavatra rehetra izay nataony. Alleluia. Ary jerenareo tsara amaraparana antsika azy. Valasalasa ny fotoanantsika. Salamo 2:7. Tiako etika matory ty androany. Salamo 2:7. Salamo 2:7. Tokeo vakitsika aminaran'i Jesosy. Salamo 2:7. Andao vakitsika mihitsy andininy voalohany andininy voalohany ka hatramin'ny 5. Salamo 2:7 andininy voalohany ka hatramin'ny 5. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy.
ny soramary dia fanirianan'andriamanitra raha lavitra ny ziona ho an'ny vetira masikira nataon'ny korahita tahaka ny gera mianahana maniry ny rano anondry no aniriny fanahako anao andriamanitra o mangetahitan'andriamanitra ny fanahako dia andriamanitra velona rovina no tonga eo ka isehoana trehan'andriamanitra ny ranomasiko ny fiahiko andromanalina amin'ny anaovany mandrakizay hoe aiza zay andriamanitra ao teto zany lavitra an'andriamanitra ny korahita lavitra an'andriamanitra ny zanak'Israely fa na dia zany aza misy ranomaso tao misy alahelo tao fa ny adiny faefatra zao ny tenenina izao zavatra zao no tsarovako dia ahidiko ato anatiko ny fanahiko dia nandrosoko niaraka tamin'ny maro sy ny nitariako azo any an-tranon'andriamanitra nanao feo miompy sy midera dia olona maro zay nitandra ny andro firavoravony hitanao reto olo reto zany tao anatina alahelo an'andriamanitra satria lavitra an'andriamanitra dia inona nataony zareo natsiaro nataony natsiaro no nataony etretinao zany zany misy problème dia ny zavatra ataonao inona ny ataonao matsiaro ilay zavatra nahafinaritra natsiaro ilay zavatra tsara izay nataon'andriamanitra halleloia mba hatonga anao ho faly zany dia faly ianao na dia ao anatin'ny alahelo ianao dia mieritreritra n'ilay zavatra tsara izay nataon'andriamanitra teo aminao tanjona zany dia zao ninninona lalovana na dia tsy eo aminao ary zao le fifaliana mety anatina alahelo ianao dia tsarovy efa nataon'andriamanitra nisy fifaliana teo aminao ary nomen'andriamanitra fifaliana izasy ianao dia inona zany ny tokony atao mba hatonga antsika ho tonga hifaly eo anatrehany ihany dia tsarovy le efa nataony tamintsika zay nge mahatonga ny Davida miteny hoe zaho izy tsy mba hadiniko tsy misy adinoko izy zay nataon'andriamanitra tamiko tsy misy adinoko ny fitahiany rehetra fa ho tsarovako inona moa ny antony atsarovana indray mbola mba hitondra fifaliana indray mala eloelo ianao androany dia zao atao hoe andriamanitra averen'ny fifaliana atao anatiko fa tsaroko zao zavatra no tsarovako ary ahidiko anatiko ny fanahiko ny zavatra hidiny ao zany dia ilay fahatsiarovana n'ilay zavatra nahafinaritra sy ny faliana teo anatran'andriamanitra satria ny salamy fazato dia miteny ny faliana mandraiky ariva halleloia okay anompo an'andriamanitra ny fifaliana mety mandalo zavatra mampalelo anao amin'izao fotoana zao mitodika amin'ny ranabavy anankiray izay fantatro fa mandalo ady amin'izao fotoana zao tsy haiko raha misy hafa koa fa io anabavy io mafantatra ny tenany izy androany mitodika manokana aminazy amty androany ty miteneny ianao ny salamy faharoa efapolo andimy efatra hoe izao zavatra zao no tsarovako sy ahidiko atao anatin'ny fanahiko dia nandrosoko niaraka tamin'ny maro sy nitariako azo ny atran'andriamanitra nanao feo miompy zay tamin'izany dia midera halleloia dia olona maro zay nitandra ny andro firavavony ianao efa nitarika olona hiteran'andriamanitra mijery anao ny olona dia lasa niteran'andriamanitra hoy Davida hoe nahoana mitanondrika ianao ry fanahiko ka mitoroko ato anatiko manantenan'andriamanitra ianao fa mbola hidera azy ihany no ny famonjen'ny tabatry antaniny tenanao rehefa maniny ianao mitanondrika no anatenan'andriamanitra fa raha miaraka amin'andriamanitra sika tena hotarian'andriamanitra nompo azy amin'ny fifaliana hotarian'andriamanitra nompo azy amin'ny fiompiana halleloia natao asy ianao zany teny zany androany manana fifaliana tsika io zavatra iainantsika eto amin'izao tontolo zao io efa devoly tsy mahafoy amin'ny fifaliana ny olona zany tsony reny fifaliana meny devoly reny kely na fifaliana kosobolameny reny tena teneniko anao ny olona mety mieritreritra andao andeha fifaliana ty fa miverina vany nareo hoe mba nanao an'izany mandeha mijery fety nareo mivady ady miverina avy any nefa andeha hijery hoaiza teo andeha hijery fifaliana nda mba hijery spectacle tsika sindry tonga amin'ny spectacle fa izy mijerijery anareo iny raha tsy hitako mifijeriny dia mitsikitsiky dia miady dia mitarika ady kely dia ady mifamono mihitsy any an-trano efa nandeha naiza ny alana teo hitady fifaliana io na ho tediavinao io afaka tsy hitanao io fa raha tonga ianao
vo miainga hiditra eo mivavahadin'Andriamanitra ianao vo misokatra io masonao io dia Andriamanitra terahina mifalia ao amin'Andriamanitra fa parivan'ny andro ho feny fifaliana ny fiainanao. Ndao tsika nompo an'Andriamanitra, ndao tsika tena nao an'le karazana olona, misy karazana kristianina maro fa ndao tsika mba hifidy ho isan'ny kristianina tena manompo an'Andriamanitra amin'ny fifaliana, tena hoe makeo anatrehany amin'ny fiobiana. Ary zany anaovantsika n'io fandarana spesialy ataontsika amin'ny lakamisy io ho fiderana amin'ny zoma mampionina hitondra fandarana misandrateto amin'ny fiobiana sy ny fiderana. Hotain'ny tompany antsika rehetrarehetra fa sitrak'Andriamanitra izany. Samy mahery dia samy hitahin'ny tompo. Hivavakantsika aorianan'ity iray ity. Ilaka moa nomaniko fa noho ny fangatahana latojo tsika omena fahafapo eto fangamo hoe dia inona fa dia hiangaviana be fa tena ho ataontsika tiritiry ataontsika tato an-trano tamin'ny Pentecoste izy ity tamin'ny Pasika. Dia sady zao koa azadiny fa raha volana sisitsika dia fa natateraka amin'ny Pentecoste ty atokantranonay tahaka nataontsika tamin'ny herintaona dia andao malefantsika ity mba tsy ahatsiarovantsika an'izany fiarahantsika taty tamin'ny herintaona izany. Tahin'ny tompontsika rehetra hivavakantsika aorianan'izay. Zay manompoan'i Jehovah amin'ny fifaliana manomboka eto dia mankanesy eo anatrehany amin'ny fiobiana. Vo eny ambavadiny dia fisaorana omena azy, eny ankanjany dia fiderana omena azy. Misaola azy dia mankalazany ianarana fa tsara Jehovah ary mandrakizay fambarapony ary miaritra amin'ny taranaka faramandimby ny fahamarinany. Halleluia. Amen. That's it.
misaotranao zay Jesosy malala ny amin'ny fitantananao amin'ny fiainanay. Misaotranao zay Jehovah malala ny amin'ny teny toriteny zay nomenao indray tamin'ity androany ity. Dia raha azo saotra ho anao fa tena hoe mandrisika anay indray tamin'ity androany ity ny hanompo anao amin'ny fifaliana. Eny Jehovah Andriamanitro, tany lalana izay Andriamanitra. Ampianary foana tena hoe andeha amin'ny tsaratsara kokoa foana amin'ny fanomponanao Andriamanitra. Fa tena ilainay izany Andriamanitra. Ilainay ny taridalana afahanay manome fifaliana ho anao ihany koa amin'izao fotoana nomponay anao zao Andriamanitra. Deranao zay mankalaza anao zay ary manome voninahitra ny anaranao Andriamanitra. Raha mbola hita amin'izao fandaran zao dia tena hoe amin'ny fifaliana ny hanomponay anao Andriamanitra, tena amin'ny fiobiana Jehovah Andriamanitra, tena hoporofonay tenenay amin'ny olona mihitsy fa tena hoe anam-pifaliana zay manana anao, anam-pifaliana zay miaraka aminao, dia hanompo anao zay amin'ny fifaliana, dia ho tonga ianatrehanao amin'ny fiobiana Andriamanitra. Ary na eny avavady na eny an-tokotany na ao anatin'ny tempolonao Andriamanitra, na ao amin'ny efitra masina na ao amin'ny efitra masina indrindra, dia io hifaritsy anam-pifaliana foana zay manana anao. Maina Jehovah, saotra Jehovah Andriamanitra. Dia raina ny anaranao Jehovah Andriamanitra, misaotra anao zay satria lehibe sady tsara ianao Andriamanitra. Tsapanay Andriamanitra hoe tena mampandroso ny asa fanomponay tokoa zany manam-pifaliana, hoe manompo anao amin'ny fifaliana zany, amin'ny fiderana anao Andriamanitra. Ary mbola hotohizanay foana zany. Ary naizanaiza misy anay na amin'ny fivoriana roviana na roviana dia hisy fiderana sy fiobinanao foana Andriamanitra. Eo kianjanao Jehovah Andriamanitra, eo kianjanao Jehovah tomponay eo ny hideranay anao, eo ny hanomezanay voninahitra anao. Ary fantatray fa raha mbola hainay koa manome voninahitra anao Andriamanitra dia mbola hideranao foana zay, dia mbola hisandratra eo foana ianao Andriamanitra. Ho voninahitra anaranao ry Tompo Andriamanitra eo tario lalana izay. Ampianary ny tsirairay avy zay tonga eto androany tamin'ny alalan'izany teny zany mba hioby anao, hanompo anao amin'ny fifaliana, akeo anatrehanao amin'ny fiobiana, hiditra amin'ny vavahadinao amin'ny fitsaorana ary eo akianjanao amin'ny fiderana. Hisaotranao lalandava fa mendrika an'izany ianao Andriamanitra, mendrika an'izany ianao ry Tompo Andriamanitra eo. Tsara ianao Andriamanitra, lehibe indrindra ianao. Fa manomboka amin'ity alina ity foana dia atory ary zay dia hitsika eo ampandrinanay eo Andriamanitra. Eritreritra fa taiza tokoa moa ny fiainanay taloha, fony zay mbola andevy tany Egypta Jehovah Andriamanitra. Ahoana ny tsy saorana sy hiderananao Andriamanitra, ahoana ny tsy saorana sy hiderananao ny amin'ny soa rehetra zay efa nataonao teo amin'ny fiainanay. Voninahitra ho anao ray tsy tompanjakanay. Dia raha laza saotra ho anao hatramin'izay teo mandrakizay, matoky anao zay Andriamanitra. Fa iova fandeha izay mety misy olona tsy mba mety nanam-pifaliana zany, na mety tsy nafantatra hoe ahoana moa zany manompo an'Andriamanitra. Fa ny manompo anao dia manompo anao amin'ny fifaliana Jehovah Tompo. Misaotra Andriamanitra. Dia raha laza saotra ho anao hatramin'izay teo mandrakizay indrindra Tompo, voninahitra ny eo anao. Halleluia. Betsaka mety tsy voalazako teto Andriamanitra fa raha zay voalazako ihany moa no tanteraka dia ho faty antoka ihany zay. Matoky kosa Jehovah Andriamanitra fa anao mihoatra lavitra noho zay nieritreretinay ianao. Dia raha laza saotra sy voninahitra ny eo anao hatramin'izay teo mandrakizay ihany. Halleluia. Amen. Ivavakantsika amin'izao fotoana izao ny firenena dia andao ho ampandrosotsika ny anabavintsika Aingonina Rodriguez ivavaka ho an'ny firenena. Tay tompo ary anabavy Rodriguez ary tsika rehetra amin'ny groupe kosa dia mba mamono micro amin'izao fotoana izao azafady. Tahiny Jesosy pastera tahiny Jesosy tsika rehetra izay nanaraka ny fandarana vavaka fiombenana teto. Dia araka io vavaka tsika ry avana metraka marana zao fotoana izao. Andriamanitra ray Jehovah
tompony maro dia mbola fifody koa no asandratra eo anao. Mankasitraka Jehovah ny amin'ny fataterahako foana teto tamin'ny fiainana ity. Isaoranay ianao na dia mitahino ny connexion anay tapaka ny fandaharana no ny fitahino manokana dia isaoranay ianao zany. Ary misaotra ny amin'ny teninao izay nampianatanay indray tamin'ny dianity azanay mifaly aminao amin'ny zavatra rehetra. Mankasitraka anao ny amin'ny zavatra rehetra Andriamanitra. Ampianavy izay tena hoe anompanao amin'ny fifaliana raha toka hoe fahazarana fotsiny nanompoana ianao hatramin'izay andro any ianao Jehovah tena hoe ampianatinay anaovanay izany asa fampitonjany amin'ny fifaliana ary amin'izany voninahitra ny anaranao mandrakio. Dia misaotra anao izay Jehovah Andriamanitra satria tonga aminay teny mamy tena hoe mamelombelona ny fo amin'ny mampanahinay izany teny izany ary mampisy fanantenana ty anatinay mampiresika anay anao ny asanao anao tsara hiatsara hatrany hatrany ary ankehitriny Jesosy ty tena hoe iririnay koa izany teny izany tena hoe mitafapaka any amin'ny firenenay dia maniry izay Jesosy ny vahoaka malagasy tena hoe mba hankasitraka anao koa amin'ny zavatra rehetra fa ny fimonomonomana tena hoe hosoloana fankasitrahana anao hosoloana fiderananao satria izany dia Jesosy malala dia tena hoe ahitahinao ny firenenay satria fanomezam-boninahitra anao izay manome voninahitra ao ianao Jehovah dia manome voninahitra ihany. Dia tena hoe mitondra mavaka Jesosy ho amin'ny firenena io izay tena hoe aoka ny tena hiasao fanahamasinao Jesosy mila ny hery fanahamasinao firenenay satria hitanao koa ny faharatinao Jesosy malala dia mitalao izay ankehitriny Jesosy malala iterevo manokana amin'ny Madagasikara malalanay izany anjakao amin'ny lafiny rehetra ary tsy hanao fombafomba mpivavana tsy hanao sarisarina fanompoana fa tena hoe anompanao amin'ny fomba io ampiavana tena hoe hanao ny asanao mipitsopotso Jesosy malala dia jerevo manokana Jehovah Andriamanitra ireo izay marary ireo manokana ireo izay any amponja rehetra any jereo ke tsy manan-kialofana jereo manana olana hitanao Jesosy indrindra koa ny tsy fandriam-pahalemana dia miaraty isan'andro amin'ny firenena io dia tena hoe apetraka fenao am-pelatananao Jesosy izany rehetra rehetra izany dia manjaka amin'ny firenena io fa milanao ny firenena io Jesosy malala ianao ilay mpanafaka Jesosy tena hoe ao amin'ny faharatsiana rehetra vahoaka malagasy. Raha zanaka no manafaka ho ianao Jehovah Andriamanitra dia tena ho afaka ty anareo dia angatahana ianao Jesosy malala tena hiasa amin'izany firenena izany mba hisy fiovaona ny firenena hisy fiovaam-po misy fanoloran-tena tena hoe hiety eo anaty ianao amin'ny faharatsiana fa tena hoe hanandratra ny anaranao Jehovah Andriamanitra io dia misaotra Jesosy malala mankasitraka tamin'ny hoe fotoana rehetra izay niarahanay teto ka izany teniny izany dia tena hoe isainay tena hoe hitondra fifaliana ho anay na dia anatin'ny torimasonay na anatin'ny nofonay ihany ka tena hoe hofaly mandrakarivo izay noho ny amin'izany teny nomenao anay androany izany indray dia voninahitra dia asandratra ho anao ary mideraky miady dia ho anao izay fanao hatramin'ny taloha indrindra fa mbola anao anio ampitra mandrakizay. Alleluia, amen. Alleluia, mankasitraka indrindra ny ranavavitsika Aingonirina Rodriguez tao anatin'izay vavaka matsiro be niarahana tamin'izay vitako tao nandalo teo koa moa ny vadiny Raharaha Rodriguez fa tsy vitako ny arabanao satria tanaty toritentsika dia tahiny tompo ihany koa Raharaha Rodriguez any Jordanie misy azy raha tsy diso dia marina ty anahy koa mbola tsy narabeko teo mihitsy hatramin'ny voalohany tonga soa. Alleluia, milarako to armanana moa efa narabeko teo ihany koa matahiny Jesosy ary tsika rehetrarehetra tapitra ny fandarantsika raha mnosika amin'ny ranon'andra Jesosy dia eo andretrarehetrika rapitso amin'ny sivy ora sasany alina dia samy manompo an'Andriamanitra amin'ny fifaliana ho ataontsika araka ny fangatahana vavitsika Sylvie teo mba haverenao izy le hira dia tsy olana amintsika mihitsy mamerina an'izany izay zany ve ny angatanareo dia tsy atao
ka andao averintsika rira teo anaovantsika velomanareo dia rahafizilentsika miona ny fiarahantsika ny tapitra ny fandarantsika ny tapitra fa ny fiarahantsika mbola tsy tapitra raha miditra ao anatin'ny akiradio ianao site web ny akiradio akiradio point radio 12345.com afahanao meno no indrapeo akiradio dia menofinahitra daholo dia rahafizilentsika miona samita iny tompo misaotra nonahitra eny trano farany ho an'ny jesosy ny voninahitra dia solo Alléluia. E non finaccia tu lere. Te tai in tuk tavolea. Pon vita volea. Mai resa tavol.